pejiny sosialy kosa no entinao anao manaraka ho fisonjovana ny fahasalamana any amin'ireo faritra iva indrindra amin'izao vanim-potoana manorana izao dia nanatotsosa hetsika asa tana maro ny ekipan-dramatora Ratsonary Mampianina Voangy no safidiana manokana ny teny amin'ny fokontany anaty hazo isotry anatotsosana izany hetsika izany ka olona miisa 70 avy amin'ny fianakaviana sahira no nahazo tombotsoa nandritra ity hetsika ity hatrany. Olona manodidina 70 no nentan'ny ekipan-dramatora Ratsonary Mampianina Voangy ary anjara amin'ny hetsika asa tana maro na IMO etsy amin'ny fokontany Andranomanalina voalohany. Aharitra 2 andro ity hetsika fanadiovana ity. Lakan-drano mirefy 110 metatra no diovina mandritra ny 2 andro. Natao izao hetsika izao mba hitsinjovana indrindra ny fahasalaman'ny mponina ao an-toerana. Amin'izao fotoana izao efa hitantsika efa lasa ny orana zany dia efa maimaina ny tany ka mba hialana amin'ilay fiverenan'ny rano be amin'ny fotoana manaraka dia ny eritreretinay zany araka ny antso-nifo no fokontany natao ny eritreretina nifo fanadiovana dia izao alongany dia iangaviana zany tsika mba anadio amin'izay mba tsy andro intsony ny fanaovana IMO fa na eo amin'ny devant misy anareo eny dia mba rehefa misy fotaka rehefa misy boîte plastique dia mba tonga dia arinany amin'ny toerana tokony ametrahana an'izany fa dia kasitrana zany le fandraisana anjara rehetra. Tanjona nisy roana ny fiakaran-drano ao amin'ny fokontany Andranomanalina. Efa hitanareo amin'izao manko tena tsy mirovitra antsony nareo amin'le asa zay natao manomboka androany izy io amin'ny olona 70 eo zany ny olona miasa dia saotranareo koa na amiandreto fitaovana reto zany zay mijanona ho fanana amin'ny fokontany nataonay fitaovana ampiasaina an'le fanaovana curage zany amin'ny fotoanandro maina rehefa avy eo. Notolorana 3 ariary isan'olona ny mpandray anjara amin'ity hetsika IMO izay totsain'ny ekipan-dramatora Ratsonary Mampianina Voangy ity ho fanampiana vonjy maika azy ireo. Nanolotra fitaovam-piasana toy ny regarega, brouette, fosa, lapelle ary baramina ny ekipan-dramatora Ratsonary Mampianina Voangy vadin'ny filoham-pirenena hanatotsana ny asa. Mbola hito manerana fokotany maro samihafa eto andrenivohitra izao hetsika IMO ho totsain'ny ekipan-dramatora Ratsonary Mampianina Voangy izao.